Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarabana ondray tonga eto amin'ny fotoana izay rahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hanamboatra ny fiainantsika indrindra averiky mandrakariva fa ny mana isan'andro dia natao indrindra ho antsika kristianina mandalo zavatsarotra ny firenena fantatsika rehetra zany ary manantena tsika kristianina i Madagasikara. Fantatsika kristianina manko fa raha tsy miaraka amin'ny tompo isika ary zany indrindra ny maha kristianina antsika resy lahatra isika fa hoe raha misaraka amin'ny tompo isika dia tsy mahay manao na inona nefa izany firaisana amin'ny tompo sy fiarahana amin'ny tompo izany dia mitaky fandinihana ny teniny ahafantarana ny sitrapony mba hahaizana miara-miasa aminy. Tsy vitan'izany ihany fa mila hery avy amin'ny fanahy masina isika, mila fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina isika ny amin'izay ahaizantsika mitondra tena ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao. Ary noho izany dia faly indrindra mihaona aminao ary misaotra anao vonin-kanaraka ny tenin'Andriamanitra mba hitondra fanavaozana ho an'ny fiainantsika izany tenin'Andriamanitra izany ary anjara famonjena ho an'ny firenena izany. Zao ary dia hanomboka handinika ny tenin'ny tompo isika, noho izany dia mbola hiara-mivavaka aloha. Andriamanitra ran'aizany an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay indray no anatonanay ianao mba hisaoranay ianao sy hankalazanay ny anaranao, hideranay ny voninahitraony amin'ny tombontsoa anananay, manana ny teninao amin'ny fitenin'ny razanay. Tsy voatery mianatra tenin-danitra izay vo ahafantatra ny tianao ambara, fa efa nampanoratra amin'ny teny malagasy ianao ka eo am-pelantananay ny teninao. Misaotra anao ry Tompo, misaotra anao koa no nahatongavan'izany teninao zany ety aminay mba ho fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Anio ary ray ara-mandinika izany teninao zany zahay, mangataka aminao Jesosy Tompo malalanay io, sokafy amin'ny alalan'ny fanahinao ny sainay mba ho fantatray mazava izay lazay ny teninao ary eto lalandava ao am-ponay ny afinao. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Korintianina 1:5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7:10 no tenin'ny Tompo izay iarahantsika mandinika amin'ity fotoana ity. Korintianina 1:5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Anatra noho ny tsy nanesorana ilay lehilahy nanao fitondrantena vetaveta. Efa re marina fa misy fijangajangana aty aminareo. Eny, dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadiny rainy. Ary ianareo ndre va no mirere fa tsy nampalahelo anareo akory zany mba hesorina tsy ho ao aminareo lay nanao zany zavatra zany, fa izaho na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa ny tsara sahady an'ilay nanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, rehefa tafangony ianareo sy ny fanahiko mbany herin'i Jesosy Tompontsika, hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana, hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Tsy mety ny fireharehanareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana
rehetra esory ny masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika ka dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-po sy faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovanam-po sy ny fahamarinana. Nanorata aminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiharoaronareo amin'izay mpijangajanga, nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo zao na ny mperina sy ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miana amin'izao tontolo zao ianareo, fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiharoaronareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na mperina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo, fa ahoako ny tsara ny any ivelany. Tsy ny ao anatiny va ny tsaranareo, fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao amintsika. Misy mpijangajanga ao amin'ny fiangonana, fantatry ny rehetra, rehatra any ivelany azy zany zavatra zany, nefa dia mbola miaraka mandray fanasan'ny tompo ihany amin'ny fiangonana. Olona manambady ny vadiny rainy. Raha izany jerena dia io tovolahy io dia efa maty ny reniny zany, vadin'ny papany faharoa zany io ramatoa io, nefa de vadiny io, ijangajangany io, fantatry ny rehetrarehetra zany, fantatra amin'ny fiangonana zany, ary rehatra any amin'ny Paoly, nisy tonga ny laza tany amin'ny Paoly, satria i Paoly ray aman-dren'ny fiangonan'ny Korinto, satria izy hoe na dia maro aza ny mpampianatra anareo dia ray ihany niteraka anareo tao amin'ny Kristy dia za zany, ko satria ray ara-panahy Paoly dia tonga tany amin'ny Paoly ny vaovao miala avy any Korinto hoe tena mba mahatsiravina ny fiainanao amin'ny fiangonana io, aiza ve tompoko? Dia olona manambady ny vadiny rainy zao dia mbola manana toerana tsara ao amin'ny fiangonanao. Dia nanoratra Paoly ny laza zany, efa re marimarina fa misy fijangajangana ty aminareo, manambady ny vadiny rainy ve? Mampieritreritra zany. Betsaka ny fandeferana ataon'ny fiangonana, fa ny fandeferana amin'ny ota dia tsy tokony ataon'ny fiangonana izany. Ary zany ny zavatra mampalahelo indrindra ry havana. Malahelo Paoly ny amin'izany, ary zany nahatonga azy na hoe esory aminareo izay manao miaina amin'ny fijangajangana tahaka izany. Ny andinin'ny faharoa no anambarany zany. Ary inona no antony izy? Mba hatolotra mihitsy any Satana ny nofony. Dikan'izany mba tsy ary teny izy rehefa avy eo, mba ho vonjena ihany izy ho izy amin'ny andron'ny tompo. Ny zavatra kendren'ny Paoly manko dia ny hoe hamonjena ny olona io, ataony olona io ahoana moa no tonga saina raha miaina amin'ny fijangajangana izy, nefa tsy tenenina, tsy esorina, tsy omena famaizana. Andriamanitra neka manafainy mpijangajangy, ary ny fiangonana dia tenan'ny Kristy tokony handray andraikitra ny amin'izany izy. Ary dia ambaran'ny Paoly hoe tokony hatolotra ho an'ny Satana ny nofony, ny dikan'izany avela ho any amin'ny jentilisa izy. Fa rehefa tonga any izy, raha tena olombavonjy marina izy, atsiary teny izy ka hitodika indray
tsarovontsika fa Andriamanitra manafay dia Andriamanitra tia amerina ny zanany hoe ho aminy, zany no antony. Ka ny tiany Paoly lazaina diny hoe tokony hisy ihany ny disipline ao amin'ny fiangonana, ary zany fanajana ny fitsipika mba hahatonga ny fiangonana iaina amin'ny fahamasinany zany dia ara-tsoratra masina fa raha misy fanjakana misy lalàna, ny olona tsy tandalàna de mila famaizana izy. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de misy ny lalàna miatra ao, ary ny lalàna miatra ao dia lalam-pitiavana no ao, nefa ny lalam-pitiavana de tsy misaraka ihany koa amin'ny fankatoavana ny lalàna ny fitiavana, ka ny fankatoavana ny lalàna ny fitiavana dia tsy mijangajanga amin'ny vadiny rainy, koa zay mandika izany lalàna zany de mendrika ho faizina izy, ary ny famaizana azy eto esorina izy alefa ho any amin'ny fanjakan'ny jentlisy izy roana miala amin'ny fiangonana. De ho ny olona efa iza moa ianao no hitsara, aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ny mitsara ry havana de manameloka zay meloka ny fitsarana, ka rehefa meloka le olona, raha ohatra ka tsy manameloka ny olomeloka ny fitsarana de tsisy ilana azy. Raha ohatra ka manameloka ny tsy meloka ny fitsarana de tsisy ilana azy. Ary Andriamanitra no hitsara ny mpitsara tsy marina, fa eto kosa efa re zao fantatry zao ao amin'ny fiangonana i Paoly. Esory ala tao aminareo tao izy, satria inona no antony izy tsy fantatrareo ve fa ny masirasira kely de mamelo ny vongana manontolo, ary manimba lay vongana manontolo. Tamin'ny mana isan'andro tamin'ny bokin'ny Josoa fa ny fiangonana manafika izao tontolo zao ho an'ny Kristy dia Josoa nitondra ny zanak'Israely anafika ny tany Kanana ho an'ny Israely tandindona amin'ny testamenta taloha. Nisy anefa raha niakatra ho an'ny ay hiady amin'ny ay zanak'Israely, nisy lehilahy ny tana masirasira tao ary nandoto ny rehetra zany, de tsy zany fa iakana, naka zavatra voaoziny izy, nitahiry zany tao amin'ny tranony, tao amin'ny lainy izy, ary zany de nahatonga faharesena teo amin'ny adiny natreny tany ay, nahatonga Josoa mihitsy nitoloko teo anatrehan'Andriamanitra nisombovoka nandritra ny mandra-paharivan'ny andro hoe nahoana no resy ny olonao, inona ny nahatonga azy ho resy, de Andriamanitra nilaza hoe mitahiry zavatra voaoziny izy. Eto ny fiangonan'ny Korinto dia resy eo anatrehan'ny Satana satria misy lehilahy mpijangajanga manambadivadiny rainy ao. Ry havana, zao no ambarany eto, esory aminareo io vongana masirasira io lehilahy mpijangajanga io. Ry havana, ny zavatra anankiray zay mampiorikoditra indrindra de ny tsy fanajana intsony zany hoe fahadiova-pitondran-teny zany. Efa mandeha ho azy zany am'izao fotoana zao, ary na de eo amin'ny kristianina aza, amin'ny samy koralina ao, de amin'ny samy mpanefana samy tompo ao, de amin'ny samy kristianina tanora ao, de to tsy ajaina intsony izany. De manontany tena ianao raha mandreza ho afatry zao, mba isan'ny miaina amin'ny fahadiova-pitondran-tena ve ianao, sa sanatria mamela ny fijangajangana, ny fahalito-pitondran-tena ho zavatra lany andro. Zany manko am'izao fotoana zao, zany baiboly zany efa lany andro zany, efa lany andro zany. Miteny amintsika kristianina ny soratra masina, ny mana isan'andro anomboka tany amin'ny bokin'ny Josoa ka miampita ty amin'ny bokin'ny Korintianina, dia tena ho antsika kristianina indrindraindrindra no anaovana azy, ary tsarova fa ny mana isan'andro de ho an'ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egipta, fa tsy ho an'ny olona mbola mipetraka any amin'ny tany Egipta kory. Ianao zay efa nanoro tena ho an'ny Kristy, ianao efa mpandraifana samy tompo mpandraiko amin'io, manao ahoana fahadiova-pitondran-tenanao, satria izao ny voalaza hoe esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo, satria voavony Kristy Pasika ho antsika. Inona moa zany ny antony tokony hitehirizanao ny tenanao ho madio, ho masina eo an-tren'Andriamanitra, de satria efa maty Kristy, manapirofa maharikoriko an'Andriamanitra ny fahotana, ka na de ny zanany aza novonoina tahaky ny zanak'ondro ny Pasika tany Egipta. Novonoina rehefa nitondra ny fahotanao Kristy, dia maty izy, ary izany no fototry ny fitiavana ho azy,
ary mahatonga anao koa hankahala fahotana ny fijangajangana ny fahavetavetana fahalitompitondran-teny de fahotana tena maharikoriko an'Andriamanitra fa ankasitrahan'izao tontolo zao. Mba vao mijery televizion anao, mijery publicité anao, mijery zavatra de tsy misy afa-tsy fanindraindrana sexe ary na dia ny hira atao atsisy ariaza de manjary hira n'izao tontolo zao, hira fanindraindrana sexe, fanindraindrana ny fijangajangana. Mampalahelo ny fa indrisy tokony andiny tena isika kristianina fa na de ny hira evangelika aza de ahitana indraindray fomba fihetsika mahamenatra tsy tokony hatao. Na ny hira fitoriana ny filazantsara ataon'ny sasany aza de tsy misy hafa amin'ny hira n'izao tontolo zao to fa nindraindrana ty nofo ity raha avy nakany amin'ny hira fampisehoana evangelika aza ny olona tsy hafatry ny filazantsara mahatonga azy hankala fahotana no entiny mody fa tsinjatsinjaka no entiny mody, fihetsika tahaky ny hafa rehetra ihany no entiny mody. Tona tokony andiniantsika kristianina tena izao satria efa nambarako fa miantsoantso fibebahana amin'ny firenena ny loza mitranga eto amin'ny firenentsika tokony andiny tena ary isika kristianina indrindra no antsona amin'izany. Ambaran'ny Paoly anefa ny hoe ny anoratako taminareo de zao mba tsy haroaronareo amin'ny mpijangajanga hoy izy, tsy ny mpijangajanga ny ivelan'ny fiangonana nefa satria ireny dia tokony hitondrana ny filazantsara, tsy ny mpanompo sampy ivelan'ny fiangonana fa ireny dia tokony hitondrana ny filazantsara. Ary ny tenin'ny tompo araky ny fanambarana eto dia ny hoe tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo zao na ny mperina rehetra na ny mpanao ankerina rehetra na ny mpanompo sampy rehetra, fa raha izany dia tsy maintsy mialy amin'izao tontolo zao sika ho izy amin'ny andin'ny 10 fa tsy zany, fa raha ao amin'ny fiangonana no misy zany nanoratako taminareo izy andin'ny 1:10 dia ny mba tsy hiaroaronareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na mperina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamy na mpanao ankeriny, aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo, dikan'izany aza mandray fanasan'ny tompo miaraka aminy ianareo. De eo angambana roana daholo zany ny aloha am-piangonanao raha ngatia, raha izany no izy tiantsika ve ny hanaraka ny tenin'Andriamanitra sa tsia? Fa rehefa izao no lazay ny tenin'Andriamanitra hoe aza miara-mihinana akory amin'izany, rehefa hita miariary zao fa mpijangajanga le olona, fantatry ny rehetrarehetra zany, tokony handray disiplinina ny fiangonana, tokony hanao zany izy, ary tsy hevitr'olombelona zany fa hevitry ny tenin'Andriamanitra nampanoratiny fanahy masina ny Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto, satria ao amin'ny fiangonan'ny korintianina dia mamela ny fahotana hanjaka ao am-piangonana ny olona, ary fa nitsakitsahana ny rany Kristy zany, fa nitsakitsahana ny Kristy voavono paska ao antsika zany, tsy ekeny ny fanahy masina zany. Mazava loatra, mbola ho hitantsika manaraka fa ny mpijangajanga sy ny mperina, mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona sy ny karazana ozy dia tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ane zany, ary mandoto ny fiangonan'Andriamanitra zany. Tao amina hiala amin'ny ratsy ny olona ho tonga olom-baovao ka ianao efa amin'ny fiangonana indray ve de hiaina amin'izany, ary anjara ny fiangonana ny tokony handray andraikitra, anjara ny foibe-piangonana ny tokony handinika izao tenin'Andriamanitra izao, mba hanadiovana ny fiangonana ahatonga ny kristianina ho mpandresy. Fa ny tetikadiny Satana ane dia zao hoe ho fienoina mpandraika ao amin'io sy mpandray fanasan'ny tompo mpijangajanga ny fiangonana. Tetikadiny ane zany ho fienoina mpanompo sampy ny fiangonana, ho fienoina mpangalatra ny fiangonana, mpangalatra tsy hiova fo anefa fa ho mpangalatra toléré, zany hoe ekena ihany na dizany aza, ho mpijangajanga avelao ihany hanao ny asan'Andriamanitra aza, satria mbola atsika ihany ane io de manjary sinagoga ny Satana hoy Andriamanitra le fiangonana. Ary tokony andiny tena amin'izany sika fiangonana. Tonga ny fotoana ry kristianina malala, tonga ny fotoana andiniantsika tena mba hiverenantsika marina amin'ny maha fiangonan'ny Kristy antsika, fa voavono Kristy paska ho antsika, ka na iza ianao kristianina mandreza ho avy ianao aloha, izao aloha, dinino tenanao miaina
amin'ny firaisana amin'i Kristy amin'ny fahamasinana ve ianao? Zao mivolazan'i Paoly hoe za tsy tsary ny any ivelany, mahery mitsara ny any ivelany sika indraindray, aka ny mpitondra manao an'izao hoe, ny olona manao an'izao hoe, ny anina manao an'izao hoe, fa isika fiangonana no tokony andiny tena aloha. Manahoana ny ao amin'ny fiangonantsika? Manahoana ny fankatiavanao? Manahoana ny firaisan-kinao? Manahoana ny fahamasinanao? Manahoana ny fanajana ny fahamarinanao? Ao amintsika aloha ny manomboka ny fanavaozana ny firenena. Ny any ivelany ve? Ny Paoly, Andriamanitra ny tsara azy. Fa ny ato aloha, ry fiangonana malala, isika izay tena ny Kristy, aoka remba samy andiny tena isika fiangonany. Andiny tena isika. Sao de manao fiainan'ny Korintianina tsika ho mpiangonanao, ka feno mpijangajanga ao to de manaiky fotsiny tsika ekena, satria manana toerana tahaka an'izao izy ka de na mpijangajanga, na mpangala, na mpanao akeriny, na mpimamy, na mpanina, de tsy manina fa de fantatsika moa fa manala baraka ny anaran'ny Kristy ane, la baraka ny anaran'ny Kristy ane zany. Andeha hibe-bakary isika fiangonana, andeha hifona isika, hitaraina amin'Andriamanitra isika hoe Andriamanitra zany tokony ato aminay ato, fa mikorotana ny ato mikorotana ato, satria misy mpijangajanga kanefa avelanay ho filoha am'izao, ho mpitarika am'izao. Fantatry zao fa olona mpimamo, hitan'ny olona hoe mamo eny an-dalana, nefa mbola zao ihany, satria zao raha tokony anariny izy, raha tokony hotorony izy, tokony hoentina ambavaka izy. Ary zao na zay Paoly hoe tsy maintsy esory aminareo hoy izy, esory aminareo lay mpanao ratsy. Ny 9:10 amaranany mihitsy ity epistily soratany ity eto, ty toko ity hoe esory aminareo lay mpanao ratsy. Esory mba tsy ho anjary masirasira mandoto ny fiangonana indray. Ahoana moa no azahoana mandrara ny hafa? Satria iteny ny olona iny, ko ianina azy ane mba manao an'izao koa hoe ranona ane zao, fa zao no hitanay ny toetrany, ranona ane zao de hitanay ny toetrany. Noho izany ry havana, ako tsapanao fa vovon'ny Kristy pasika ho anao. Maty Kristy noho ny fahotana, noho ny fijangajangana, noho ny faharatsiana, noho ny halatra, noho ny vonon'olona, noho ny fampialonana, ny fampientanina. Maty Kristy noho reny fahotana reny, ka tokony hankahala ireny ianao aloha, fa tsy afaka hiten'ny hafa aho raha tsy zaho aloha no anarin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra aho, de ho sahiky atao kosa no miteny hoe aza mijangajanga ianao, sahiky atao no miteny hoe aza mangalatra ianao. Raha mbola mangalatra aho de tsy sahy ananatra ny hafa. Ary noho izany, nisika kristianina no angatahana samy andiny tena tsirairay aloha. Ary rehefa miala amin'ny fahotana isika, mangataka firaisana amin'ny Tompo, de hananatra ny namantsika koa. Ary rehefa tsy mety izy, de voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tsy mety anarinao izy, makavavolombelona 2-3, rehefa tsy mety am'ireo izy, anariny eo amin'ny fiangonana. Rehefa tsy manaiky ny fiangonana izy, esory ialy izy. Zany voalaza ny tenin'Andriamanitra. Enganie ry havana, enganie, ka ianao zay mandray zao hafatra izao, satria tsarovy fa matoy ianao mandray zao hafatra zao, de hafatra tokony hoentinao ao amin'ny fiangonana misy anao zao. Ary ankehitriny, raha manaiky ianao, andehetsika hiara-mivavaka, hifona ho an'ny fiangonana isika, satria mbola misy maro le ferin'ny fiangonana, nefa tsy akasitrahan'ny Tompo zany, ka mahatonga ny fiangonana halemy eo anoloan'izao tontolo zao. Hivavaka isika. Teninay voalohany, Andriamanitra dia fifonana satria tahaky ny fiangonan'ny Korinto, ny fiangonana maro eto amin'ny firenenay, mandefitra amin'ny fijangajangana, amin'ny fanimpody-tsampy, mandefitra amin'ny zavatra maro zay fahotana eo anatrehanao, ary nefa de mirere zahay hoe fiangonana velona. Andriamanitra mifona aminao zahay, ho an'ny kristianina ao amin'ny fiangonana, nefa mbola miaina amin'ny fahotana, mbola miaina amin'ny fijangajangana, mbola miaina amin'ny fimamoana, mbola miaina amin'ny fanimpody-tsampy, mbola miaina amin'ny halatra samihafa. Mifona aminao zahay ho an'izay rehetra manatoerana ambony eo amin'ny fitondrana ao amin'ny fiangonana, kanefa tsy miaina araka ny teninao, ary mahatonga ny fiangonana ho tenenina ratsy aza. Mifona aminao zahay ho anay rehetra fa ny fiangonanao dia malemy, satria mandefitra amin'ny fahotana. Mifona aminao zahay, mamindrafo aminay ianao, mamelany eloko ny fiangonanay ianao, ary mangataka aminao zahay, Andriamanitra, ho avaozina ny fiangonana
jesosy tompo malalanay io, ianao no lohan'ny fiangonana, aokarehanao fanahy masina no hiasa amin'ny hery hanavao ny fiangonana ianao, ka hitondra fanavaozana ho an'ny fiangonanao zao fandinianay ny epistely nosoratanao ny korintianina izao. Ka ny fiangonana eto Madagasikara, ny kristianina eto Madagasikara dia kristianina mahana fiainana masina miara-miaina aminao Kristy. Misotranao zahay fa ny rana latsakao zay mitory fa maharikoriko an'Andriamanitra ny fahotana dia manambara aminay koa fa raha miaiky ny fahotanay zahay dia mahatoko sy marina ianao ka mamela ny fahotanay, satria ny ranao nefa narotsaka ho famelan-keloka ao anay. Misaotranao ry Tompo noho ny famindramponao, amin'ny anaranao Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany.